miarapatsika rehetra zay fa eopotry ny fahita lavitra ny tenako amty androandroany ity engany ka amangy anareo ny fanay masin'Andriamanitra ka hotsapanareo fa tena tianareo tokoa ny Tompoandriamanitra totoa le nahary an'izao rehetra zao ary le nahary anao ihany koa ny fitiavan'Andriamanitra tompoko no mamonjy ny fanahintsika zanak'olombelona mba tsy ho very mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra tompoko no manasitrana atsika am'ireo aretina misy eto ambony ty tany ity ny fitiavan'Andriamanitra ihany koa tompoko no mamany ny olana misy eo fiainatsika ka matoka atsika mivoaka ho mpandresy ary mbola ny fitiavan'Andriamanitra ihany no mahatonga ny fiainan'ny olona lasa mety lasa voata na dia eo aza ny sakatsakana ataony devoly ny faniriko zao amam-panompon'Andriamanitra mba ho tsapanao avokoa ny fahatanteran'izany fahasoavana rehetra nambarako izany mba ho tsapanao sy ho fiainanao mihitsy ry mpiany malala hoy aho aminareo zay mahita sy mandre ahy am'izao fotoana izao tia antsika zanak'olombelona ny Tompoandriamanitra anisan'ireo olona tena tiany ianao zay mahita sy mandre an'izao afatra entiko izao na inona filazanao ny mombanao na inona fitsaran'olona anao toy ny hoe mpanota be ianao na efa navita na hoe efa navita zavatra faran'izay ratsy teto ambony tany ianao na inona filazanao ny amin'ny tenanao sy ny fitsaran'olona anao de zao foana tianao ny Tompoandriamanitra totoa ahoana ny baiboly andeo ke fakitsika ny voalaza ao amin'ny Jona 3:9 fa toy zao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany itokana mba tsy very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay toko voasoratra eo zany andiny tsoratra masazany eo amin'ny 10 fa Andriamanitra le nambarako tianao arao tsara voasoratra io tsy naniraka ny zanaka tsy naniraka ny Jesosy ho am'izao tontolo zao anameloko zao tontolo zao fa mba amjena zao tontolo zao Jesosy Kristy zany dia tsy mpanameloko antsika fa mpamonjy antsika ino tsara ke zao fanazavana ataoko izao hoe
rehefa nanota tamin'Andriamanitra ny olombelona, napetraka Andriamanitra voalohany teto ambony tany, de lasa olona mpanota izy. Lasa olona mpanota izy sy ny taranany rehetra mifandiby. Lasa olona meloka ihany koa izy, ary lasa olona tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Ny toerana sahazany ny olona mpanota araka ny voalasany te baiboly ety anefa dia any amin'ny endro na any amin'ny fariafo sy solofara, de le atao hoe fahaveresana mandrakizay. Hoy ny boky ny Apokalipsy 3:20, Apokalipsy 3:20 dia toy zao no voasoratra: fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpitsangajanga sy ny mpanoty ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpananga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy solofara. Zany no fahafatesana faharoa. Manamafy azany koa ny Apokalipsy 4:12 ary ny setroky ny fijaliana de miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana na andro na alina, zay mekoaka eo anoloan'ny biby ty sy ny sariny ary na izay mandray ny mariky ny anarany. Ka tiako tsindrina kely amin'ny Apokalipsy 3:12 de hoe fahoriana sy fijaliana tsy manapataperana ny mahazo ny mpanota very any amin'ny fahaveresana mandrakizay. Ao amin'ny kotoko 4:20 zao, 7:20 ka hatramin'ny 10:50 fa lava be moa le teka tsy ovakena amitsika, dia nisy fanazavana nentin' Jesosy fa zay olona very de matsapa fangirifirina, ary fangirifirina tsy manapataperana, miantsoantso mitady famonjena fa tsisy famonjena azo omena azy. Liko toko 4:20 2:20 ka hatramin'ny 9:30 no ahitana zay tantara zay. Zany riavana no fiainana tsy maintsy atrehana rak'izay rehefa vita ny fivanianan'ny olona eto ambony tany ety, raha ohatra ka mbola mijanona ho mpanota izy ao anatin'ny fahavelomany na hoe mielon'ny hafatesany. Aza adinoina ihany koa nefa fa ady sy tolona ny fiainana atrehantsika eto ambony tany ety raha ohatra ka mbola mijanona ho mpanota isika. Ady sy tolona no atrehana satria efa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona. Ady sy tolona no atrehana satria efa lasa manafahefana am'le olombelona mpanota ny devoly sy ny ozina. Ary ny olana ety ny oza sy ny devoly de olana sarotra vahana ranomarina, de olana entina mandramaty mihitsy. Saorana nefa tompandriamanitra riavana fa tiatsika zanak'olombelon'Andriamanitra, anisan'ireo olona tena tiany ianao zay mahita sy mandray ahy am'izao ry zao. Ka ireo fahasoavana zay fanambarako taminareo tery aloha dia ho ataony aminao, ho ataony aminareo, ho tanterana avokoa ranomarina zany tratrahitra zany, ho ataony zany satria tiany ianao. Ka ny lalana hitondranao am'ireo fahasoavanareo de ity: mino ianao fa misy Andriamanitra, mino ianao fa tena tiany ianao zay mahita sy mandray ahy am'izao ry zao. Mino a Jesosy zanany ianao fa izy no nataon'Andriamanitra lalana amonjenanao, ary raisy Jesosy hiditra sy toetra ao anatinao. Ny finoanao an Jesosy, ny fandraisanao an Jesosy zanany ho ao anatinao de mitondra famelan-keloka anao, ary mahavoavonjy ny fanahinao mba tsy very fa kosa anana ny fiaina mandrakizay. Zao no natoko fatiala 5:20 le nambara tiary aloha, fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao no meno zanalay tokana
mba tsy very ana fahaveresana mandrakizay zay rehetra mino an'Andriamanitra, verina amin'Andriamanitra, mino Jesosy, toka ao am' Jesosy, fa kosa mba hanana ny fiaina mandrakizay. Dingana voalohany sady lehibe zay nambarako taminao zay riavana. Fa ny faharoa, mila manapa-kevitra ianao ny hanompo an' Jesosy mihitsy, tsy hoe ny alala ny fisiny fotsiny, tsy zay, fa ny hanompo an' Jesosy mihitsy, ny anaja an' Jesosy ihany koa, ny akato zay lazainy. Efa niteny izy, eto ny zoko akoho Jesosy, maivana ny zoko akoho Jesosy, fa tsy mba mavesatra. Ka de zay ny teniko, manapa-hevitra ny hanompo an' Jesosy ianao. Ary ny fahatelo manaraka, manapa-hevitra ihany koa ianao ny ala am'ireo fahotana ny ainanao hatram'izay. Rehefa tafaroso amin'ny dingana voalohany ianao, dia ovain'Andriamanitra olom-baovao ianao. Zay zany tokony ho izy. Ka ny fanapa-kevitra hiala amin'ny fahotana dia tsy zavatra sarotra aminao, fa zavatra mora aminao, ary isy herin'Andriamanitra avao hiasa eo aminao, anova ny fiainanao olona vaovao. Ary zay fiainana vaovao zay no porofo fa voavonjy ny fanahinao, ary efa voavelaheloka ny fanahinao. Ahoana ny Baiboly, ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo, mazava be ny voasoratra, koa raha misy olona ao am' Jesosy Kristy de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra teo aloha, efa lasa reo tantara ratsy ny aina teo aloha, fa tonga olom-baovao izy, tonga manana fiainana vaovao izy. Le fiainana teo aloha zay ratsy tsy iainany intsony, tsy teny intsony, fa le fiainana vaovao tsara indray le miaraka am' Jesosy no lasa fiainana. Efa nahita karazan'olona marobe nanana fiainana ratsy tahaka zany aho, fa rehefa tonga ato am' Jesosy de tonga olom-baovao. Anisa zany ny tenako zay mijoro mitondra zao afatra zao ho anareo. Anisan'ireo fahasoavana omen'Andriamanitra anao ihany koa ny fitiavan'Andriamanitra anao de ny fanasitranana anao raha marary anao. Be de be ny olona marary am'izao vaninandro zao, ary am' karazana ny aretina misy, ary efa fantatr'Andriamanitra hatrany am-bolony ny fisinzany aretiny zany. Ary zay na tonga n'Andriamanitra nanapa-kevitra fa anasitra ny marary. Any am-boky Jeremia any aza moa de niteny izy hoe hositraniko anao izy izy, hoe soroko aminao ny fanantenana hoy izy, ovonjeko ho afaka amin'ny aretina anao hoy izy. Mpanasitran'Andriamanitra. Ary le Jesosy zanany zay ny raha tety ambony tany mba hamonjy zao tontolo zao, fa tsy hoe anamelako zao tontolo zao, de ny rany ihany koa mba anasitrana ny marary. Ary zany matonga amin'ny Baiboly mitantara Matteo, Marka, Luka, John dia resaka fanasitranana no be dehibe voalaza zao. Ary na de tamin'ny andron'ireo apôstôly azy efa tsy tety ambony tany intsony Jesosy, de mbola nitoy ny fanasitranana nataon'Andriamanitra, ny fanasitranana nataon'i Jesosy tamin'ny alalan'ireo apôstôly. Ary hatram'izao vaninandro zao de mbola manasitran'Andriamanitra, mbola manasitrana Jesosy Kristy, izay mpanompon'Andriamanitra hitanareo nitoroteny tahako zao, de ataon'Andriamanitra fitaovana anasitranana ny olona marary. Ka ny fahasoavana omen'Andriamanitra anao ihany koa zany dia tsy hoe ny fananao ihany no vonjeny mba tsy ho very fanafiana mandrakizay, fa ny tenanao zay marary ihany koa de tian'Andriamanitra hositranina, tian'Andriamanitra ho esorina amin'ny alalan'ny aretina. Tsy hoe tsy arary intsony ianao, tsy zay, irarina mba tsy arary mandrakizay ianao, fa raha santrika marary de manana an'Andriamanitra manasitrantsika. Zay zany vokatry ny fitiavan'Andriamanitra. Manana Jesosy mpanasitrantsika, zay ny vokatry ny fitiavan'Andriamanitra. Tsaroko efa elaela izy ty tamin'ny taona 20 tany, tamin'ireny fotoanany Covid-19, le tena mamay reny. Tsaroko, ary isika mahita an'io madama Ranabavy io aho de misaotra an'Andriamanitra, satria tena nasehon'Andriamanitra hoe mpanasitrana izy.
ndray alady riva efa nikatona fiangonana tam'izany tsy nisokatra ndray alady riva tonga to amin'ny trano fiangonana izy de hitany teo tokotany izy amin'io efa tena reraka efa sefotra fa maninona ho hainao tratran'le aretina pastera tratran'le aretina de tamy voalohany somary sanganena hoe ataoko ahoana ty vehivavy ity raha fijery de takany hoe olona mitondra andeha hitondra aretina ao amin'ny tanànanao tanàna misy anao satria zahay petrako am'lay da aom-piangonana fa napahira fanahy masina tonga eto mivehivavy io satria marary tonga eto izy mila fanasitranana ary voninao anasitrana azy fa ianao mivavaka ho azy de napahiry azy ka na de narary ny aretina ohatr'izany ary le vehivavy tsy nampiatakataka fa tamy pasahiny tamy finoana nametrako tanana izy de nivavaka ho azy aho vita nivavaka lasa izy nandenody tonga tamy valora alina tany hoany niatso telefônina andray izy pastera efa sepotra pastera zay inge fantery taminao satria niteniko tokoa izy taminy voatonga hoe mandala miditra hôpitaly ianao mandala miditra hôpitaly ianao fa tsy nety izy tsy hoany pastera tsy hoany pastera tamy valorala izy mbola niatsoa za inge fantery taminao ranabavy fa mandala miditra hôpitaly tsy andehoana pastera fa ataovy mivavaka fa nivavaka ataonao ihany noinoko fa voavonjy aho izy izy fa raha makany maty zay mihitsy ny teniny satria mino anao fa mpanompon'Andriamanitra ary manan-kery mivavaka ataoko de andao azy mbola ivavaka fandrony ho anao amin'ny alala telefônina vita ny vavaka nataoko ny amainina de zay ny andria tsisy telefôny niatsotsony ny marena tsisy niatsoa ny alatsinainy tsisy niatsoa indro talata hitako izy olona salama tahaka andrendrona tsy narary reny de zao ny teny hoe vo vita ny vavaka nataonao pastera de tonga de niala ny fahaseporana teo fianako ary de tsapako maivana sy salama ary zao hitanao zao zany fanasitranana zany no anisany fahasoavana omen'Andriamanitra anao oporofo fa tena tianao izy anisan'ireo fahasoavana omen'Andriamanitra ihany ko no ny fitiavan'Andriamanitra anao de ny famahana ny olana misy eo fiainanao na olana manao ahoana io na olana manao ahoana io vitan'Andriamanitra ny mamazany vitany tsy olombelon'Andriamanitra ka hosahirana hoe ataoko ahoana ny amizeko an'ity vehivavy ity ny amizeko an'ity lehilahy ity fa olona goavana be no mahazo azy amin'Andriamanitra n'Andriamanitra ainy zavatra rehetra zao mihitsy ary ny teny nataon'i Jesosy Kristy Matthieu 7:24 mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra ianareo rehetra zay mavesatretana fa omeko fitsarany ianareo mana olana avy ianao rehefa verina amin'Andriamanitra ianao verina amin'i Jesosy ianao dia ny fahasoavana ny ray am'ireo fahasoavana lehibe omen'Andriamanitra anao ovany ny olana fiainanao tsy misy olona tsy mandalo olana zany ny tenako ge de mandalo olana koa eto ambony tetany ety fa misaotra an'Andriamanitra fa de hitako maromarina fa tena mpamonjy mpanafakay amin'ny olana izy zany no ataony ho anao am'ty androandroany ity ary anisan'ireo fahasoavana ihany ko omen'Andriamanitra ny olona ho fanihon'Andriamanitra fa tena tiany ianao de ny hitahiny anao am'ty taona 420 ity afaka mitondra fitahin'Andriamanitra efa sarotra zao ny fiainana fa rehefa Andriamanitra kosa mitrantsetra mitondra fitahinao anao de ohatrany hoe fa iza moa ianao fa olona tatakany eo nare anao fa de indro mety daholo ny ataonao lavirary ny ataonao aminina ianao satria nahoana satria le fitahina avy any an-danitra no tonga aminao satria zany no herin'ny fitiavany ny anitanako anao fotsiny de ity manana finoana fa tena hitondranao ho am'ireo fahasoavana lehibe reo ny tomb'Andriamanitra tsy to satria tiany anao manana finoana ho ia ny afatra farany de zao ataovy ampy zay fiainana sy lalana nitondranao ny mombanao hatram'izay ataovy ampy zay fiainana sy lalana nitondranao ny mombanao hatram'izay efa nandany taona maro ianao tam'izany hoe ty no hitondrako ny fiainako ity no hitondrako ny momba rehetra efa nandany taona maro ianao tam'izany fa saingy ny fatiantoka
sy ny fampitena no be dehibe tonga teo aminao sasitry ny miariny ianao ary akoatran'izany tsy natsapa fiadanana mihitsy ianao ary am'izao andro farany am'izao vanandro farany zao raha mbola hevitra ianao fa hitondra momba anao tahaka ny teo aloha ihany hitondra fiainanao tahaka ny teo aloha ihany ry avanao sanatria manozona anao fa mpanompon'Andriamanitra mpanafika anao amin'ny ozona fa possible ho raty fefary anao raha mbola le fiainanao omaly sy ny tany aloha ihany no mbola eritreretinao hitondranao fiainanao am'izao taona vaovao zao de zay possible ho raty fefary anao no zany am'izao taona vaovao zao ka io fa famindra ianao tena io fa famindra ianao tena oka tena iverina amin'Andriamanitra satria tianao izy oka iverina am' Jesosy satria Jesosy no porofo-pitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona ary raiso izy sady manara azy ary manompo azy ary matoky azy fa am'izao taona diavintsika zao de ho hitanao ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra anao ho tsapanao ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra anao ho tsapanao ary tsy takitra ny sainao zavatra vaovao zay hitondran'Andriamanitra anao eto de matsiary ny voalaza amin'ny baiboly any amin'ny salamy fahaefitra amin'ny telopolo andiny fahavalo iarantsika mamaky io zao voalaza amin'ny baiboly manao hoe andramo ka izao fa tsara Jehova andramo ka izao fa tsara Jehova raha nisy voasary moa zao teo tanako de ahoana tokoa moa no ilazanao fa mamy ity voasary ity ahoana no anekena fa mamy ty voasary ity na de miteny areo hoe mamy be tompo ty voasary ity sarotra aminao ny ino sarotra aminao ny anaiky fa rehefa nanandrana le voasary nomeko anao ianao vo iaiko hoe tena mamy le voasary pastera de tsy afatak'izany io salamy vakitsika io efitra amin'ny telopolo ady fahavalo andramo ka izao fa tsara Andriamanitra tsy mbola nanandrana ny niverina tamin'Andriamanitra matsy anao tsy mbola nanandrana ny niverina tamin'i Jesosy anao tsy mbola nanandrana ny nampandrosan'i Jesosy tao anatinao matsy anao fa raha manandrana ianao tsy te hiemotra tsy te hiverin-dalana intsony zany geny no antona tonga ay tsy niemotra tsy hiverin-dalana mihitsy mbola tanora de tanora 20 taona tamin'izany no nanapa-kevitra ho an'i Jesosy hiverinao fa tsy nisy fakapanahy mo teo an'loko hiverinao fa tsy nisy atakina devoly mo teo amin'ny fiainako fa tsy niemotra mihitsy tsy miverin-dalana satria nandramako le fiaina miaraka amin'Andriamanitra miaraka amin'i Jesosy hitako fa tsara dia no azoniko ary de zaho nandroso hatramin'izao io ny tompany hamindra fo amintsika rehetra ny tompany hamangy antsika rehetra ry havana malala tsara Andriamanitra tena tsara izy no zany manasanareo zahay fiangonana refy androndra kely ary ty voasoratra io ny fandaram-potoana alady amin'ny enin'ora fotoam-pivavana voalohany amin'ny valora fotoam-pivavana faharoa amin'ny folora fotoam-pivavana fahatelo amin'ny 20 ora atoandro fotoam-pivavana fanefatra ary amin'ny rora tolakandro fotoam-pivavana fandiminy asaina anareo tonga aza mangatsakandro intsony fa raisy hoe andro mpamonjenao anao ny androandroany andro mpamonjenanao ny fatongavana amin'io fotoam-pivavana toanay fiangonana refy androndra kely io izay moa de fony nifafako anao foana fony nifafako anareo mandrakariva fony nanampy anareo manoloana ny herina ozina sy ny herina fanaratsy zay ny domina tao fiainanareo ny azo antoka ry havana tsy ny fananao ihany no tonga vaovao rehefa verina amin'Andriamanitra ianao manaiky le fitiavan'Andriamanitra fa ny fiainanao maha-olombelona anao de lasa fiainana vaovao tena fiainana vaovao ary fiainana ho fanehoan'Andriamanitra ny heriny magaga zay zany tompoko fa de raha sitrakareo da andeo hivavaky tsika afaka mandoalika ave anao afaka mametraka ny tanao fonao ave anao mino fa isy fetraky any aminao ty vavaka ataoko ity da ho azy tompo Andriamanitra rainy malala rainy masina zay ny an-danitra misaotra ny amin'ny afatra nampitonana ho ateo ary amin'ny anaran'i Jesosy avy alao eloko ny olona rehetra avy alao fatsona ny tsiraray avy le rahan'i Jesosy Kristy nalatsika teo ambony azy fijaliana
no amjenao anay amelanao ny elokay anadiovanao anay. Ary raha mbola misy am'ireo olona ireo fisarany osina fiainana amin'ny anaran'i Jesosy tapako zany izy zany. Raha mbola misy katray ny devoly ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy roako avokako iala am'tenan'olona zany devoly zany iala am'trano fiainany mihitsy. Ary zavatra ratsy nentin'ny olona sy ny demoni le voako amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy intsony. Ary amin'ny tontolo ity ho fiainana vaovao ny fiainan'ny olona, ho tantara vaovao ny tantaran'ny olona, ho tsapan'ny olona le fiainana tena tsara indrindra miaraka amin'Andriamanitra. Omenanao dera sy ny ajary ny voninahitra ray malala. Ary mivavaka aminao ao mba tsy ho atsampana ny olona, reo olona zay manodidina ny tanàna Antananarivo ka maniry ny hamonjy fitaam-pivavahana ataonay fiangonana Refendrora kely. Tsy ho atsampana ny izy. Ny sakatsakana ataony devoly an-trano tokantrano ka ny ampandehanana miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha vao miala izy dia manam-pinoana ny hovonjeny. Ary raha vao tonga izy dia ho tsapa sady ny herin'Andriamanitra miasa ao amin'io trano fiangonana Refendrora kely io. Misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay zany tofoka dia mirary ny fahasoavana ho aminareo rehetra dia samotain'Andriamanitra sika minakafy tompoko mahirezatra amin'ny farany.